Falimeraba-tsika tsirray avy-indray a tratra ity zoma maraina fa 4 volana novambra ity ary fifaliana ho hatrany ny fandraisana antsika tsirairay avy izay manaraka izao fandaharan'izao. Misaotra an'Andriamanitra isika fa lehibe ny famindram-pony ary be fitiavana tokoa izy. Alohan'ny dirantsika ara ny amin'ny mofinainan'io dia hivavaka isika. Ry Tompoandriamanitra io mbola velom-pisaoranao izahay fa mbola nomena an'izao fotoana izao ahafahanay mandray anao. Misaotra izay manome tombonandro, tombotsoa mandrakariva izay tsirairay avy izao irenay tokoa mba tsy hisy ho latsaka andaharana fa ahazo ny satro-boninahitra ny fiainana izay efa homaninao anay. Koa dia tao mizahay handinika ny teninao, tao mizahay hanaraka ny fahamarinana avy aminao ary aoka tsy hisy tambositra fa hiazona anao mandrakariva. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe mpamonjy be famindram-po. Mpamonjy be famindram-po. Nalaina Marka 7:22 manao hoe ary nazerany matetika tao anaty afo sy tao anaty rano izy hamonoana azy. Fa raha mba misy ainao dia mamindrafo aminay ka vonjeo izahay. Amen. Firy ny fanahy izay novesaran'ny ota no nampanakoako an'io fivavahana io. Ary izao ny valitenin'ny mpamonjy izay mpangoraka, mpamboram-po azy rehetra manao hoe ny zavatra rehetra hainy mino. Ny finoana izany no mampifandray antsika amin'ny lanitra ka mitondra hery ho antsika hoentintsika mametraka sy mandresy ny hery maizina. Ao amin'ny Kristy Andriamanitra no efa nanomana izay hoety mampilefitra ny endrim-pahotana rehetra sy hoety manohitra ihany koa ny fakam-panahy rehetra. Na mafy manao ahoana izay izany dia hainy mandresy azy. Betsaka nefa mahatsapa fa tsy manana finoana ka manalavitra ny Kristy. Aoka ireny fanahy ireny ao amin'ny fahalemeny sy ny tsy fahamendrehany dia tena tokony hantoraka amin'ny famindram-pon'ilay tena manasitrana ny marary sy ilay mamoaka ny demoni fony izy nandeha teo anivon'ny olona. Io no mbola mpanavitra mahery vaika izay miasa ihany koa ankehitriny. Amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra no hiaviany finoana. Koa dia fikiro ny teny fikasana ilay manao hoe izay manatonao izy dia tsy mba ho laviko mihitsy. Izany hoe miantoraka eo an-tongony ary miantso hoe Tompo mino anao ahako ianao naoka hamonjy ahy tsy finoako. Tsy mety ho faty mihitsy mankony ianao raha tsy tena mahatsapa fa mila manao an'izany. Mila an'izany na oviana na oviana. Nahitan'i Jesosy ireo olona ireo nidina avy tao an-tendrombohitra izay nisarahany tamin'ireo iraka avy tany an-danitra sy ny nanambarany an'ilay feo avy tany an-danitra. Tao amin'ny famirapiratany voninahitra ho zanak'Andriamanitra. Nahitan'i Jesosy nidina avy teo izy hifanehitra amin'ny toe-javatra izay mampahory sy mampaharikoriko indrindra dia ilay zazalahy manana demoni. Ary io mpanavitra mahery io izay nijoro nomem-boninahitra vao ora vitsivitsy talohan'izao teo anatrehan'ireo mpianatra izay nitolagaga dia niondrika mba hanarina ny hazan'ny Satana izay hiala amin'ny tany, izay nikisina ka namerina salahy masaina, namerina azy anatin'ny vatana tomady tamin'ny rainy sy ny ankohonany. Lesona tena azo tsapain-tanana momba ny fanavotan'izany. Ilay Andriamanitra avy eo amin'ny voninahitra ny rainy nidina nanetsy tena hamonjy ny very, mampiseho koa ny asa izay nanarahan'ny mpianatra anazy izany. Tsy eny an-tampon-tendrombohitra izay hifaly ara-panahy miaraka amin'i Jesosy ihany anefa no iantsoana amin'ny mpanompon'i Kristy fa tena misy asa izay ataony aty amin'ny lohasaha-ambony, aty amin'ny fiarahamonina, aty amin'ny mpifanolo-bodirindrina. Misy fanahy izay nandevozin'ny Satana mianja ny tenin'ny finoana sy ny fivavahana izay hanafaka azy. Misy fanahy izay andevozin'ny Satana eo amin'ny manodidina anao, mety eo an-tokantrano. Mety ianao mihitsy koa ary misy an'izany, mahatsapa misy an'izay. Manantona an'i Jesosy, miantorahy eo an-tongony fa hanafaka anao tokoa izy. Aoka isika ihany koa ho fitaovana hitondrana an'ireny hampahorian'ny demoni ireny ho eo amin'i Jesosy fa izy irery ihany no hanafaka
ny amin'ny fampahoriana rehetra. De mba aminao zany teny zany any amin'ity marainy ity a, mitsangana mihazava fa ao aminao ny famindrampon'Andriamanitra ary ny hery rehetra ho entinao mamakivaky ny tontolo andro anio. Vavaky sika. Andriamanitra tsara indrindra zay ny an-danitra mbola velom-pisaorana anao izahay, fa mbola nomenao anjara indray ny fahasoavanao. Misaotra ihany koa zay manolo tena ho anay, mijery sy mitsinjo ny momba anay rehetra ary manafaka anay amin'ny ratsy ianao. Mangataka aminao zay Tompo mba hanjotsahanao ny fanahinao masina aminay tsirairay avy, hankaheranay, taridalana anay ary koa hanitsy anay amin'ny tsy mety rehetra ataonay ary aoka ny teninao ho jiro manazava na ny ankohonanay na ny zavatra rehetra atrehanay amin'ny izao fiainana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.